Orange, eo anilanao. Tonga sondray eto anatin'ny fandarana zapare izay fandarana farany moa zany mahakasika an'izay hoe firontsahana ao anatin'ny digital izay. Kilona androany isika dia anaraka hoe atsaiza ny farany ao anatin'izay tantarana finaritra be an'ny fifaliana Loria Alfelana izay. Hitantsika hoe nisy herinandro vitsivitsy ny ofanan'zareo nandiniana teny ka androany kosa ho hitantsika hoe atraiza ny zava-bita dia inona ny zavatra tanteraka. Dahora rahantsika izay Atombontsika amin'ny fifaliana izay mpianatra lalàna sady mpandraharaha. Izy io dia tsy niomana ny hoe hanao formation amin'ny Orange Digital Center fa kosa nahita publication dia nisoratra anarany. Dia ho hitantsika hoe nanova ny fiainany ve sa tsia ilay izy. Tamin'ny alalan'ny formation'ny Orange Digital Center iny za dia afaka nianatra bebe kokoa marketing digital, nandalina moa zany dia nahay stratégie vaovao be dia be nahay outil vaovao be dia be ahafahako mampandroso ny fandraharako. Ho an'ny projetako anjara fifaliana compagnie dia anova stratégie moa zany za tamin'ny alalan'ny marketing digital narako taty calendrier éditorial kovaiko tanteraka mihitsy satria tao anatin'le fianarana marketing digital dia nahay fomba be dia be mba ahafahana miengagena ny communauté. Ny avenir-ny ankizy aloha zany tao aoriana formation resaka digital dia tena misy zavatra afaka tonga dia raisiny zareo ka ny fifaliana zao raha izay lazaiko tamin'ny voalohany hoe somary nanana fahasahiranana dia nandritra n'le formation hita fa nisy ezaka be izy zany tao anatin'izay ary tena manana potentiel afaka hoe hivarotra produit na service anankiray ao aorianan'izao formation zao amin'ny alalan'ny fampiasana ny réseaux sociaux. Ny andro androany dia fampisehoana les projets anisan'ny hoe lancement officiel les projets tamisy na dia première prototype le izy dia efa lancement izay dingana lehibe ho an'le projet ho an'ny hoaviny. Nous avons structuré notre travail en commençant par la présentation du projet. Ensuite, nous allons voir le système mécanique du projet. Et enfin, nous allons voir le système de commande suivi de la démonstration. Pour l'actionner, l'opérateur doit actionner l'interrupteur. Ensuite, il faut choisir la vitesse via le potentiomètre selon le produit à tamiser. Enfin, on verse le produit à tamiser dans le chariot. Après une longue discussion, en considérant votre rapport et votre exposé tout à l'heure, et de façon que vous avez répondu à la question de membre de jury, nous sommes unanimes que vous offrez la note maximale de 7,55 points avec une mention très bien. Ny anahy zany tao tsy haiko dia hoe ny zavatra ataoko androany zavatra ataoko raha pitso dia tsara mihoatra ny androany foana zany hoe manatsara ny zavatra efa vitako foana zany dia tiako kokoa raha ilay miaraka amina lehilahy be da be surtout hoe lehilahy manana traikefa mihoatra kokoa noho izaho manana compétence betsaka kokoa noho izaho satria iny no ahafahako mivoatra dia mandray avy any amin'izareo any mandray lesona mandray manome tena ekeko mihitsy hoe misy olona manodidina ana lehilahy na vehivavy mahay mizaha fa tsy nataoko sakana ilay izy hoe ireo lehilahy be dia izaho vehivavy fa indray ara no ahafahako mankatraikefa hanampitombotomby ny aly dia ahafahako manatsara foana zavatra ataoko.
teny kely farany ho any kelana angamba dia hoe félicitation satria ianao no tena nanao ny asa rehetrarehetrany ny tena koa nanoro lalana fotsiny dia félicitation dia mirary soa mino fa ho tonga amin'ilay tanjo tianao ianao satria motivé tanteraka ianao ary tsy motivation fotsiny nentinao fa narahanao asa ilay izy dia izay hitako hoe zavatra important be nananao daholo ny coordonnéako raha mila conseil za misalasala mihitsy fa za eo foana raha ohatra ka ilaina lalana ndiavan'izy ireo teo nanamarika sy nanaprofatsika fa rehefa misy ny fikirizana dia tanteraka avokoa ny zavatra kinasa atao dia ao aorianan'ilay fahombiazana azony zareo inona ary ny mety hoe ho aviny raha miakatra arivo anjara fifaliana teriniavo vita somatsara zao ny information nataoko tato amin'ny Orange Digital Center mahakasika marketing digital azoko lazaina fa voafehako amin'ny ankapobeny tao anatin'izay fotoana nianarana izay ny marketing digital ary manana hery sy fahaiza-manao vaovao indray za ahafahako misehatra eo amin'ny varotra izay ataoko sy ny tontolo nomerika anjaranao koa izao eny tompoko izy indrindra anjara fifaliana compagnie mandray anao anaovana cahier de vacances raha tsy madiso tezana nahitanao an'ilay izay anjara fifaliana compagnie ahitao amin'ny page Facebook eny tompoko makasitraka andry tigana manahaka ho an'ny iny projet iny dia anitsy aloha tsika ireo tsy nety kely nandrisan'ny soutenance iny satria ma première prototype azy dia misy foana ireo lesika kely dia avy eo anao semi production tsika ahafahantsika mitesta an'ilay izy ho an'ireo mpamboly sy mpanao trano tsara ny zavatra vita sady fiera anazy zany satria nanomboka phase d'idée conception, réalisation dia efa vita mivaingana ilay izy efa ça marche mandeha dia ny afatra kely omeko anazy aza mijanona juste hoe prototype fa talo ilay izy izay moa zany eto vonona foana ny hanosika anazy raha hoe hiditra anatina plus industriel kokoa ngezangeza ihany koa dia eto foana izahay anampy anazy mi-encourager anazy foana rary soa anazy tonga lavitra lasa lavitra amin'ny zavatra atao reare amin'ny Madagasikara reare amin'ny Malagasy indrindrindrindra ary izy moa ao anatin'iny monde iny izy tian'io le challenge io izy zany dia indraindray zay sisy oatra mifanipaka kely satria za ao anatin'le tsy niainako le izy zay no tena marina rehefa hiainany dia ny encadré anazy foana ka dia mirary soa anazy tonga amin'ny ambony kokoa noho izay efa vitany zany ary mino aho fa mbola lasa lavitra torohevitra omeko amin'ny vehivavy zany dia hisarika an'izy ireo velatra be mihitsy ny secteur informatique amin'izao be dia be ny opportunité be dia be ny asa miandry anareo aza atao sakana mihitsy ny hoe vitsy ny vehivavy efa mihamaro ary izy amin'izao fotoana izao mila manana fahasahiana ihany koa eo amin'ny fiainana mila manana fahasahiana miresaka amin'olona misy be dia be ny salon de l'étudiant salon de l'emploi na dia hoe mbola tsy asa nareo fa mba manana le etaeta kely sy le hoe manana découverte kely nareo mety hoe curiosité kely anareo ohatrany ahoana za mondina informatique zany manentana anareo mivelatra be ny secteur tsy tokony ho sakana mihitsy misaotra betsaka izy tamin'ny concert be dia be nomena tena manampy bebe kokoa ana ary lasa manana mahafantatra bebe kokoa antena koa amin'izao dia haiko koa zany manana projection dia hitako daholo hoe reto avy midingana tokony ataoko hitako izany le lalana tokony aleako dia manatanteraka anazy sisa no ataoko dia misaotra betsaka fa tena manampy ana le tonohevitra
Tsisy saorana, c'est normal. Za misalasala mihitsy manantona ana na manoratra na miantso aminako raha ohatra hoe misy conseil. Raha za raha teo am'placenao zao dia tiako be satria tamin'ny andronay tsisy an'izany koatra izany. Dia aza misalasala mihitsy manoratra ty aminahy fa mamaly eo foana ako. Ny fahitako amin'ny felana nandritra izay fiaraha-miasa zay satria fiaraha-miasa ny itondrako anazy ny hena be aloha ilay tao ohatra sarokenatra satria iny ny tena hitako hoe blocage na nimba anazy tao anatin'izay zavatra izay. Faharoa manaraka an'izay hitako hoe fantany hoe inona ilay mila ampiana dia nianatra koa izy tao niaraka tamin'izay. Ny résultat moa zany concret be nahita asa izy izay mifanaraka tamin'ilay zavatra tianao atao. Zany rehetrarehetra zany mazava ho azy izy no tena niasa fa ny tenanay en tant que mentor moa zany dia manohana fotsiny. Ny hitako hoe l'évolution tena important indrindra aloha dia fantany amin'izay tena mazava tsara aminazy hoe inona ilay tianao atao dia aiza daholo ilay làlana nahatongavany amin'ilay tanjona. Dia izay ilay azo lazaina hoe izay ilay asa niandrasana taminay mentor zany. Ny antony tena ngeza be tamin'izany fotoan'izany dia le hoe ny sehatry ny informatika zany zao satria fa mivoatra ny teknôlôjia indrindrindrindra efa miditra amin'ny tontolon'ny digitalisation daholo ny zavatra rehetrarehetra zao dia izay ny tena nandrisika anaray aman-dreny ampiditra azy amin'ny sehatry ny informatika. Efa tafiditra nefa izy dia tena hita hoe passion tanteraka mihitsy ny informatika izy tena ampiana hatramin'ny farany izy. Andray vahiny indray tsika amin'ny alalan'ny interview dia tsy iza moa zany fa ny mamany Laurie ilay namorona an'ilay tamiseuse automatique ka vote afatsika be izy azafady mandroso tompo. Miarabanao mama Laurie tonga soa faly be zahay mandray anao eto amin'ity sehatra ity. Rano mahazatra ny hitantsika moa zany matetika dia ny hoe ny vehivavy mirongatra kokoa any amin'ny resaka administration rehefa hianatra na hiasa. Dia nefa ny zanakao tsy izay ny lalana ny safidiany zany. Ahoana ny nahitanao an'izay safidiny izay, ahoana ny nahitanao an'ilay hoe parcours-ny? Izy aloha CGD dia arak'izay telenao zay hoe ohatra ka any amin'ny CGD dia efa betsabetsaka hoe médecine sy ny sisa fa nandeha ilay fotoana dia tany anatin'ny électromécanique izy. Enonay hoe manao robotique izy, tena resaka numérique sy digital moa zany ilay izy, tena vaovao be taminao zany izay zavatra izay? Tena vaovao, tena vaovao be dia izy koa ao anatin'ilay tia défi izy zany. Dia za tsy maintsy mi-encadrer anazy hatramin'ny farany mihitsy na resaka discipline, na resaka izay zavatra rehetra afaka nanaovako encadrement anazy zany nahavitany sy nanantentarany an'ilay izy. Malalaka le monde fa tsy voatery fixé hoe électromécanique dia électromécanique fa hatrany amin'ny mine, hatrany amin'ny pétrole, rehetrarehetra zany afaka hidirana daholo. Izany hoe mamiratra zany no avy ny raha fahitanao azy. Mamiratra sady apetrakantsika amin'ny tompoko. Misaotra betsaka anao mama Laurie isaorantsika izy dia misaotra anao dia manaraka indray zany tsika mety iona ihany misaotra anareo rehetra andao ary mijery ny manaraka. Koa satria moa ilaina ihany ny mahafantatra ny hevitra sy ny fahitan'ny olona manodidina antsika dia andray vahiny vaovao tsika zao dia zao Iando ny aina ny anarany dia izy kosa dia mpiara-miasa tamin'ny felana ndao ary. Najus salam tonga soa eto amin'ny fandaharana. Nanaraka an'ilay programme na mentorine tao amin'ny Orange Madagascar zany felana. Nareo nandritry ny izy nanaraka an'io programme io mihitsy no nanangana an'ilay tetikasa. Dia inona no ataoko hoe fiovana tsikaritro tamin'ny felana no izy nanomboka nanaraka an'ilay programme? Tena nisy satria raha teo aloha arak'izay hoe rehefa mijery dia lehilahy foana dia misy tao anatiny zany hita ihany hoe misy doute, misy mbola miakanakana kely rehefa hiezaka hoe hanao an'ilay projet satria mieritreritra foana hoe ho an'ny lehilahy ilay zavatra atao. Rehefa nisehatra tao anatin'io programme io nefa izy dia hita taty aoriana hoe lasa nisy confiance be tao aminazy, lasa nazoto be izy tao anatin'ilay réalisation sy hoe ho atao ary ho tamperina hoe ho vitaina mihitsy ilay projet amina hoe izy nefa ny vehivavy. Tena mahafinaritra be mahainao zany, tena hoe mahafinaritra. Tena mitondra ny vokany tsara mihitsy zany ilay programme. Eny ary, misaotra betsaka ny andony iaintsika.
dia mirary soa anareo moa zany ho an'ny mitetika asanareo sy felana. Andray olona anankiray indray tsika tsy iza moa zany fa irijy manager ny Orange Digital Center. Hatramin'ny ity programma sy fiofananao aminareo ity ve? Nisy fiovana tsikaritra ao ve tamin'ny fahitan'ny olona ny asa eo amin'ny sehatry ny nomerika? Somary valiko amin'ny lafiny ankapobeny angambany aloha. Hatramin'ny taona 2000 teo vitsy dia vitsy no mahalala ny asa ao anatin'ny numerika. Lazain'ny olona fa asan-dehilahy raha moa ilay izy dia asan'ny olona be atoto. Fa niova be izay fomba fijery izay tao aorianan'ny taona 2020 teo. Nandalo teo ny Covid. Lasa à distance, lasa tsy dia misy fifandraisana dia lasa niasa be ny numerika, ny informatika dia voatery ny olona zany miditra bebe kokoa ny amin'ny informatika. Dia be dia be lasa nahita tsirony. Be dia be nahita tsirony hatramin'izao antsika amin'ny teny izao dia ny Orange Digital Center moa zany voameko nanampy, nanindry an'izay filana tokony hidiran'ny tanora zay ary tena misy fiantraikany be misy izy amin'izao fotoana izao indrindra moa fa voameko velatra any amin'ny intelligence artificielle isika amin'izao fotoana izao dia voameko mibetsaka ny liana amin'izao fotoana izao. Izany hoe azo lazaina hoe lalana tsy maintsy ho diavintsika rehetra angamba ilay izy. Tsy afa miala amin'ny intsony isika. Anao velomany ritsitsika dia hotizatsika ary ny manaraka. Andray ny vahiny farany tsika, vahiny farany amin'ity fandaharana ity dia tsy iza moa zany fa i Franco, responsable partenariat ato amin'ny Orange Madagascar. Toeakara azafady. Amin'ny vahiny farany ianao dia fangatahana hafakely no angatahanay ianao androany. Izany hoe inona ny hafatrao Franco ho an'ny tanora malagasy izay mety mbola misalasala ny hiditra amin'ny sehatry ny digital. Misaotra Kolony. Ho an'ny vehivavy tanora tsy irery ianareo amin'ny io lalana io. Ny programme Hello Humaine sy ny Orange Digital Center dia hiezaka hanampy amin'ny fiofanana sy hanome mentorat hackathon hanampy anareo amin'io sehatra mivelatra io. Zay angamba no azo tenenina. Ia. Misaotra betsaka anao Franco, tena manintana tokoa izany. Mahaliana be ilay izy. Misaotra betsaka anareo manohana ny vehivavy manohana ny sehatry ny digital sy ny nomerika. Dia izay angamba ny amaranantsika an'ity interview ity dia mbola hisaorana ihany ianao ny vahiny teto aminay. Kilona, andao raha antsika ao anatin'ity horonantsary ity ny famintinana anireo zavatra rehetra nanamarika mahakasika an'ity fandaharana ny resaka mahakasika an'izay hoe firotsahana ao anatin'ny digital izay. Dia mifarany eto raha aloha ny fiarahantsika ao anatin'ity fandaharana izay niopana tamin'ny hoe firotsahana amin'ny digital ity Kilona. Ie, dia misaotra betsaka anareo nanaraka n'iny fandaharana iny fa ny hafatra afaka raisina kosa angamba ny maika dia ny hoe mila matoky tena dia mila matoky ny tetikasa izay ananana eo amin'ny fiainana. Mbola betsaka ny zavatra hoentinay ao anareo indrindrandrindra ny fandaharana zapary manaraka marobe izay hitondrana tantara mahafinaritra be mampiainga ny fanahintsika rehetra ifanomezana fotoana aminao. Ie, fa amialohan'izany azadiny foana ny manaraka ny pejiny Orange Madagascar sy ny pejina ita izay Kolona sy Mike Setikely. Afaka ataonao ihany koa ny maneho hevitra mazava loatra dia izay raha fa mifamey fotoana amin'ny zareo indray tsika manaraka. Veloma.
Orange, eo anilanao.